Voalohany aloha dia miainga avy any amin'ny Mponina no nanam-paniriana angataka rano tonga teo amin'ny kaominina, dia ny kaominina mitady mpamatsy hanao an'izy io, dia zay zany nahatongavan'izy io ary zay koa no antony na aingana be ny fanaovana an'ity famatsian-drano teto amin'ity kaominina Ampanotokana ity. Voalohany aloha izy io lavalava ihany ny tantara satria isaky ny fokotany dia nisy système tany, dia nisy komi, dia nisy flou, dia nisy trésorier, dia tsy araka zany izy io taty aoriana satria le fanaraha-maso amin'ny vola sy ny isan-karazany. Dia nanapa-kevitra zany ireo mpamatsy ny rano ireo sy ny kaominina hoe andao voriana daholo ny système rehetra eto amin'ny kaominina fa ho atambatra ray. Dia ny kaominina amin'izao efa mpanara-maso ny vola sy ny asa eo amin'ny Loharano tokana, fa ny Loharano tokana no misana ny ara-bola rehetra ao amin'ny Loharano tokana. Azoko tazomina ty zany ny fitantanana ny rano. Io zany zava-dehibe amiko le sy nahitako fa mety aminay. Le satria zany manahaky hoe gn'anama reo zany hitako ny fampisehoan-drozy azy teo raisiko ho anay afaka andesinay koa lafa agny mampananay rano. Laha raha ranonay io ro vita soa, zahay hahazo sitraka amin'ny Mponina ary Mponina koa hahazo sitraka aminay. Laha io zany vita hoe amin'ny tiavanay azy hoe hadio satria raha zao mbo maloto eo misy tobi-drano. Misy fivoarany ho salama gn'anakay amin'ny rano mipetraka ambany tany. Le fampianarana zay azonay teto ka ny zavatra hoentinay aty ampianarana rehefa avy any dia indrindra fa eo amin'ny resaka fitantanana amin'ny fikambanana satria hitany fa tena matotra le fitantanana fikambanana aty ka mendrika alaina tahaka zay raha zay dia mino sy manantena fa teny hampianatra zay zahay raha fa avy agny hanao zay azonay atao. Zava-misy agny misy le association fa indraindray le fomba fitantanana tsy mandeha araka tokony ho izy. Ka izay indrindra no tena nahaliana anay taty rehefa natao ity fampianarana ity. Mitondra leçon anay zany le taty Antananarivo fa ny fitantanana aloha samihafa. Laha jerenay zany fitantanana taty Antananarivo ohatrany hafana aminay ho afaka mangalaka leçon zany zahay. Moramora aminay le fananganana projet amizao satria efa nahajery zavatra maro zany zahay aty izay tsy misy any aminay.
Thank you.